toy izao indray ary ny vinavinany mety ho toetry ny androsika ho an'ny zoma araiky amin'ny 3 janoary 2024 ho an'ny faritany n'Antananarivo ho tsara ny andro mandritry ny tontolo andro na dia hisy fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro azy indraindray manodidina ny 5.20 hatramin'ny 8 degré celsius kosa ny maripana vao vinavina ho an'ny faritany Tomasina mbola hitohy hatrany ny rotsakorana any amin'ny faritra Atsinanana iny mandritry ny tontolo andro manodidina ny 13 degré celsius hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana vao vinavina ho an'ny faritany Mahajanga indray dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro mandritry ny tontolo andro ny maripana vao vinavina ho an'ny faritany Mahajanga kosa dia ho anelanelany 12 degré celsius hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny faritany ny Fianaratsoa hifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro mandritry ny tontolo andro somary isy fiainany kely ny maripana ho an'ny faritany ny Fianaratsoa satria dia manodidina ny 4.20 hatramin'ny 17 degré celsius izany ho an'ny faritany n'Antsiranana hifandimby ny rahona sy ny masoandro ny tapany maraina hisy orana mety araha ikotroka kosa ny tapany hariva 17 degré celsius ny maripana ambany indrindra raika amin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra ary farany ho an'ny faritany Toliary hibalika ny masoandro mandritry ny tontolo andro hisy fiakarany maripana ho an'ity faritany ity satria dia 17 degré celsius ny maripana ambany indrindra 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra hiposaka amin'ny 10:07 maraina ny masoandro ary lentika amin'ny 9:30 hariva